Miarabantsika rehetra ny tokantrano andry afaka malalatra rety talata faratsy amby roapolo ny volana aprily ity ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika. Ny bokin'ny Samoela toko faharoa amby roapolo, Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo no mofinainantsika an'io ry havako. Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andiny fa fito amby efapolo ka hatramin'ny faratsy amby dimampolo. Vakitsika amina ran'i Jesosy zany mofinainy zany. Velona Jehova isoranane ny vatolampiko, asandrarane Andriamanitra ny vatolampy famonjena ahy, dia Andriamanitra izay manao fahamalina ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy, dia ilay nitondra ahy ho afaka amin'ny fahavaloko. Eny manandratra eo ambonin'izay mitsangana nohitra ianao, ary mamonjy ahy amin'ny olondoza be. Koa izany no hiderako anao eny amin'ny firenena samihafa Jehova, sy ankalazako ny anaranao. Manao famonjeny-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendrina izy, ary mamindra fo amin'ny vaosiny, dia amin'ny Davida sy ny taranany mandrakizay. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo ity ry havako malala dia mitovitovy amin'ny Salamo fahavalo ambin'ny folo, izay ahitantsika ny tononkalo, Davida moa nanao azy, tononkalo mamelivelo arahana zava-maneno nataony Davida. Tamin'ny mofinainantsika eo maly dia resahantsika ny hoe ny civilisation jiosy na ny testamenta taloha zany dia manazava fa ny finoana dia vokatry ny fiainona, fa ny civilisation grika kosa zany dia tena miorina amin'ny hoe ny fahalalana dia vokatry ny zavatra hita maso na zavatra azo tsapahitanana, ary mandrakariva dia ny fandona izy ireo tao amin'ny tantaran'ny finoana sy ny fivavahana, ka indraindray latsaka tao anatin'izany fakam-panana azo ny grika izany ny kristianina, ka lasa finoana ateraky ny hita maso no tadiaviny, finoana ateraky ny fahitana, finoana ateraky ny porofo hita maso izay tahaky ny finoan'ny Tomasy, ka nilazan'i Jesosy hoe sambatra kosa ny olona nipino izay ny finoana dia niorina tamin'ny fiainona na tamin'ny tenin'Andriamanitra, tahaka ny nanorenan'ny tompo izao tontolo izao hoe ny teny no mahatonga ny fahariana sy ny finoana. Ary dia tsy mahagaga ho itsika raha ohatra ka tena nataon'ny Jesosy zava-dehibe mihitsy ny fiainona, ary izay mahatonga azy ireo tia zava-maneno, tia mampiasa teny, civilisation ny teny, satria tena manao zava-dehibe ny fiainona izy ireo, sy tahaka ny civilisation grika izay manao zava-dehibe ny tamaso tsy reto ny estetika na ny endrika ivelany. Ka eto ary afaka malala ity Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo ny andiny fito amby efapolo ka hatramin'ny faratsy amby dimampolo ity tena manantitrantitra mihitsy ny ataontsika hoe ny finoana na asehon'ny testamenta taloha, dia lay finoana izay nateraky ny fahatsapana ny fitantanan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Fa izy rehetra mampahitantsika dia ny andiny faratsy amby dimampolo farany tapany andiny soatra masina manao hoe mamindra fo amin'ny voaosiny Jehova, mamindra fo amin'ny voaosiny Jehova. Efa resahantsika tamin'ny mofinaina teteny keo afaka malala na tamin'ny toriteny keo aza fa ny kristianina rehetra dia voaositra ka zava-tsara noho ny batisa, noho ny fanasan'ny tompo, noho ny fitsakana ny tompo tamin'ny maty, ka nanomezan'ny fanainy atsika maha voaositra atsika. Ary dia isika zany azo tononona hoe mamindra fo amin'ny kristianina Andriamanitra, mamindra fo amin'ny mpino Andriamanitra, mamindra fo amiko sy aminao Andriamanitra. Inona ary ny endrika izany famindram-pon'Andriamanitra izany raha tarafina amin'ny tantaran'i Davida, izay nahatonga azy namboatra na nanao ity tononkalo tononkira eto amin'ny Samoela faharoa toko
roambyroapolo ty sy ny salama fa 20 itsika zay famerena teny any eo amin'ny salama. Inona ny famindram-pony de aka ohatra telotsika vitsivitsy aloha keliny zao Samoela faharoa zao satria mamitina zany Davida eto ny tantarany de rehefa namitina nijery ny fiainana izy nijery ny fiainany todika ny lasa izy de nanao ity tononkira ity ary andiny farany amin'le tononkirany zay eto ampelantanantsika andiny fahakiamidimapolo teny hoe ny famindram-pony Jehova dia eo ampino. Voalohany indrindra afaka malala de ny famindram-pony Jehova teo ampino de izy manaiky amela eloka ny vovosiny, manaiky amela eloka ny pino. Ny bokin'ny Samoela faharoa toko fahaky ambin'ny folo de ahitantsika ny eloka zay mahamenatra indrindra nataon'i Davida. Eloka mahamenatra indrindra nataon'i Davida tamin'ny alalan'ny Batseba, tamin'ny alalan'ny namonon'ny Ori, de eloka namenatra indrindra ary mafy indrindra teo amin'ny fiainany. Ka namangin'ny tompo azy tamin'ny nanirahany any Natana dia nahatsapany ny famindram-pony Jehova. Endriky ny famindram-pony Jehova indrindra de afaka malala amintsika kristianina ampino de zao izy manaiky mamela eloka atsika ary tsy mamela atsika ao anatiny zany fahotany zany fa maniraka mpanompo mamangy atsika. Matoka atsika de afaka malala mandeha toriteny fampianarana hira-pivavahana, tononkalo-pivavahana, tononkalo-pinoana, manaitra ny fotsika hiverina sy hibebaka amin'Andriamanitra de aza tonoana fa tsy moralina akory izy ireny fa antson'Andriamanitra ho amin'ny fibebahanao. Ary reny rehetrareny de ampiasain'Andriamanitra hanehoan'ny famindram-po aminao. Tsy voatery olona mandrakariva akory na olona fantatrao ny rahin'ny tompo mamangy anao fa amin'ny lalana fitsidiana tahaka zao hitantsika izao amin'ny lalana tononkalo, hirany antoko-pihira rendretreny de endrika mangin'Andriamanitra atsika ka ny fanahiny ao anatinao de mahatsiaro hoe hoaza ny afatra zany, tena hoaza ny tononkiro zany, hoaza ny tononkalo zany. Ary eto de Davida de samy teny mihitsy manao hoe namindra fo tamiko Jehova fa nanirahany any Natana mba hamerina ahy amin'ny lalana marina sy mahitsy. Ny famindram-pony Jehova eto afaka malala de ny famindram-pony Jehova eto afaka malala de voalohany ny tompo manaiky mamangy ary nanaiky hamerina ny Davida ho amin'ny fibebahana. Zay ny voalohany, namindra fo tamin'ny mpino Andriamanitra ka namerina azy ho amin'ny fahamarinana. Fa ny faharoa hitantsika afaka malala amin'ny tantaran'i Davida amin'ity boky Samoely ty any amin'ny toko vitsivitsy aloha toko faharoa amby 20 zao nde zantsika fa tsy ahasahana manontolo akory sika. De zao ny nandresen'i Davida ny fahavalony, ny Filistina, ireo fahavalo isan-karazany zay mahatonga azy miteny ery ambony ery hoe asandratra ny Andriamanitra ny vatolampy famonjena, Andriamanitra zay nanao ny famarina ka nampanaiky ny firenena. Endriky ny famindram-pon'Andriamanitra de afaka malala eo amin'ny fiainan'ny mpino de zao izy manaiky hiato atsika. Hatrany amin'ny bokin'ny Eksodosika ny tompony efa niteny manao hoe Jehova hiado anareo fa ianareo kosa angina. Iny andika zany de afaka malala. Andika zany de ty manao hoe ny famindram-pony Jehova de mahatonga atsika mangina ka izy melo lalana atsika. Ao amin'ny bokin'ny Eksodosy de hoe ny filazan'ny Eksodosy azy ary Jehova de niseho ho andriafo nitondra ny zanak'Israely nampamakivakiana ny hevitra amin'ny alina andry andraona amin'ny atoandro, andriafo manafana azy satria fantatsika ny hevitra fa any ny hevitra tamin'ny fotoana andro namakivaky ny hevitra zanak'Israely de mangatsika be amin'ny alina ary dia afo nanafana ny zanak'Israely izy. Ary amin'ny andro kosa fantatsika fa any ny hevitra mahamay be tanik'andro de andraona manaloka toy ny elo ny zanak'Israely izy. Dia izay le tenenin'i Davida mbola averina eto indray manao hoe ny tompo ange vato lampy ary ny tompo
ho an'ny kristianina ho an'ny mpino ho anao ho an'ny voosiny de ty riavako malala miato ho azy izy eny aloha manokatra ny lalana atoriana manidiny lalana tsy ho azo ny fahavalo enjerina otsika manao hoe ny famindram-pon'ny tompo de tena mahatratra ny fiainan'ny mpanompo ny isan'andro ary fahatelo zay hitantsika riavako malala de ny famerenan'Andriamanitra indray amin'ny laony ny fiainan'ny mpanompony misy ndraindray riavako malala korontana nge ao amin'ny fiainantsika tsy hoe ny fahavalo ihany izany efa eo ny tompo fa ndraindray ao anatin'ny fiainantsika ao anatiny eo fiainam-pianakaviantsika ao anatiny ao anatin'ny fifandraisantsika amin'ny olona tiatsika fiainam-pianazanaka raitapo ndraindray misy korontanao misy zavatra zay tonga tsy avy amintsika akory misy tsy filaminana mitrango ao anatin'ny fiainan'ny fianakaviana anankiray tsy avy amintsika fa mety ho avy amin'izay fitrangan-javatra tsy aboisina Davida de sendran'izany nanana zanaka ny Absaloma izy fa ny tranga de niodina tamin'ny Absaloma ary voatery niataka mihitsy noho ny fitiavan-janaka Davida tena ny fofoniainy Davida mihitsy Absaloma zanany Absaloma zatovo no nitsony azy de voatery niataka Davida sy ny olona ty azy fa nalamin'Andriamanitra araka ny fomban'Andriamanitra ny zavatra rehetra alefa saratsaina hoe zanaka tiana no niodina sy ny tiomy ary de nisy korotana ny atraika hatramin'ny fiainan'ny fanjakana zany manomboka hatrany amin'ny toko fahefarambyfolo toko fadimambinifolo zany korotana zany tao amin'ny fiainam-pianakavian'i Davida ka nanjary nanako mihitsy teo amin'ny fomba fitondranany raha-mpanjakana nefa de zao riavako malala nalamin'ny tompo zany navadiky ny olona tena tiany Davida de ny zanany ninjehin'ny olona tena tiany Davida de ny zanany nefa tena nalamin'ny tompo zany zay mahatonga Davida miteny hoe mamindra fo amin'ny voosiny amin'ny mpino Andriamanitra riavako malala misy lafin-javatra ndray ao amin'ny fiainantsika ao anatin'ny tokatrantsika amin'ny asantsika amin'ny firaisantsika amin'ny namantsika izay tsy avy amintsika mihitsy fa avy amin'ny manodidina antsika de mahatonga orana tsy azotsika eritreretina tsy apoizina akory fa hoy Davida hoe mamonjy ahy amin'ny olon-drozabe riavako malala mahazo matoky zany tsika riavako fa zay ataon'Andriamanitra amintsika de ny famindram-po ka izy mandamina sy mamerina amin'ny laony zay ny korontana na zavatra tsy milamina anatin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra ireny fa inona ny mahatonga an'izany fa rovina ny tonga amin'izany tsika riavako malala rovina ny tonga amin'izany hoe nahoana ny tonga amin'izany tsika ny hoe ny fahavalontsika resitsika nahoana ny tonga amin'izany hoe malamin'Andriamanitra ny fiainantsika na de zay verina ho sarotra indrindra araka zay olona mivadika amintsika raha ataon'Andriamanitra mihavana amintsika riavako malala rovina zany ny tonga ary mbola mafisiny ty Samoela faharoa toko faharoa amby roapolo ty azy eo aloha keliny io ny mosary izay nahazo ny fanjakan'Israely mosary zay nitakin'ny Davida mosary naharitra 3 taona nisy mosary 3 taona tao amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny fiainan'Israely de nametra-panontaniana Davida amin'io fa inona kairy tompo nahatonga ny mosary io de ny tompo namaly manao hoe tany aloha tany nisy heliko ny razanareo nisy heliko nataony Saoly tamina amin'ny Gebeonita efa tany aloha tany io heliko io saingy zao mbola tsy nifonanareo io ary dia zay no mahatonga an'io mosary io mbola misy tsy vitanareo misy trosa-panatsy nataonareo ka dia zay no nahatonga an'io mosary io toko faraiky amby roapolo ny amin'ny Gebeonita hatrany amin'ny Josoa toko fahasivy no tantaran'ny Gebeonita de natsainy Davida ny tenin'Andriamanitra de sitrany ny firenena tamin'ilay mosary 3 taona riavako malala nitsika manao hoe nahoana ny tonga amintsika ny famindram-pon'Andriamanitra ka na ao anatin'ny mosary tahaka ny Davida isika na ao anatin'ny fahakalany zay olona mety hoeverintsika ho tiatsika saka mivadika amintsika na ao anatin'ny fahavalo tahaka ny Filistina
na ao anatin'ny fahotantsika zay vokatra amin'ny sitrapontsika miara amin'andriamanitra dia mamindra fo amintsika andriamanitra. Nahoanany mamindra fo amintsika andriamanitra? Satria ato-pontsika ny zanany, satria efa nafonantsika ny zanany, zay mahavoahositra atsika, satria ny rano Jesosy Kristy tompo no efa nanadiovana atsika ka nahatonga atsika ho zanak'andriamanitra, dia mamindra fo amintsika izy. Noho izany ry afaka malala ny taominao anao dia meteza dioviny rano Kristy amin'izao fotoana mbola manodidina amin'ny Pasika izao, dia antsoavo hoe raiso Jesosy fiainanao, avy alao Jesosy manjaka ao anatin'ny fonao, dia ho hitanao ny famindrampon'Andriamanitra. Fa ny famindrampon'Andriamanitra mahagaga eo masontsika. Tianao no sambatra tahaka ny Davida ka hihira manao hoe amin'io salamo tahaka n'io bokin'ny Samuela faharoa hiry zany manao hoe velona Jehova isaorana ane. Tianao miombona amin'izany salamo zany, meteza anjakan'ny tompo anatin'ny fonao, ary indrindra meteza hamaky ny teniny sy hianatra ny teniny. Davida ry afaka malala, ny fiainany dia nanaraka ny tenin'Andriamanitra, niaina ny tenin'Andriamanitra, niaina amin'ny finoana, niaina tamin'ny fahalemem-panahy, niaina tamin'ny fandeferana noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy mirehare. Zany ry afaka malala, meteza hitoetra amin'ny fahasoavan'ny tompo. Ivavaka isika. Tompo dia mpanomponao raha tokoa zahay, voahositra amin'ny amin'i Jesosy Kristy zanakao, dia mamindra fo sy miaritra aminay mandrakariva ianao, ka manaiky mamela heloka anay, manaiky hiady ho anay amin'ny fahavalonay, manaiky andrisin'ny sary sy ny tsy fisiana eo amin'ny fiainanay, manaiky andamina amin'ny fianam-pianakavianay koa aza. Tsy noho ny herinay, tsy noho ny fahazavan-tsainanay, tsy noho ny faharanitan-tsainanay na ny mahazainay no anananay zany fandresena mihezinezina zany, fa noho ny amin'ny Jesosy zanako sy ny famindramponao. Dia tahi mitokantrano tsirairay ankehitriny tompo, aoko tahaka ny fandresena azon'ny Davida, ny fandresen'ny tokantrano tsirairay avy, anana zay ilaina izy, zay sahaza azy, satria manana anao, handresy amin'ny ady sarotra sy draina izy, satria voahositra ao, ho fiainam-pianakaviana milamina, satria efa nantsoinao anao, ary olohalarany sy vodilarany amin'ny asany isan'andro ianao, satria efa nofidianao izy. Dia nitokantrano tsirairay avy eny, aoka ho feno anao ny fahasoavanao, ka ho tazan'izay rehetra mijery ny tokantrano kristianina rehetra ny fahasoavanao, fa tsy mampitovy velively ny manompo anao sy ny tsy manompo anao ianao, ka zay rehetra manompo anao dia atsiaro ny tenin'ny Davida hoe velona ianao Andriamanitra, ary vatolampy iorenany zay rehetra miankina aminao. Misaotra le Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen.